Manonona ny fedanan'ny tompo amintsika rehetra izay tonga eto anio, dia ho an'izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa na mivantana na amin'ny fotoana hafa ihany koa. Salama tsara ve tsika? Saotran'ny tompo izany. Mizara afatra tsika androany. Ty afatra ty dia fanaoko izy ty indray mandeha isan-taona. Dia noho izany raha efa teto ianao tamin'ny taona lasa dia tsy voafao aminao izy. Raha mbola tsy teto ianao dia voafao aminao izy. Apokalipsy 2:2 andeny voalohany ka hatramin'ny 5. Apokalipsy 2:2 andeny voalohany ka hatramin'ny 5 toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ho an'ny Efesosy fiangonana voalohany. Soraty amin'ny anjely fiangonana ny Efesosy zao no lazain'ilay miazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa zatoetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manan-teniny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaka manova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Amen. Ity taratasy ho an'ny fiangonana Efesosy ity dia tamin'izany fotoanandro izay nanoratana ny Apokalipsia dia tena nisy izy io. Tena nisy ny fiangonana tao a Efesosy amin'ny teny anglisy na Efeza amin'ny teny frantsay, dia tena nisy l'eglizy fizika. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao tsisy tsony izy io. Tsy fantatro hoe fandinian'ny mpandinika hoe tsy mibebaka Efesosy ngamba, dia tsisy tsony ilay fiangonana. Fa izy io ihany koa dia misy sary ara-panahy atao hoe vanim-potoana. Ny vanim-potoana ny eglizy dia mizara 7. Dia ny vanim-potoana voalohany dia tsy ina fa ny vanim-potoana ny apôstôly. Dia ity sary ny fiangonana Efesosy ity. Ary vanim-potoana farany dia tsy ina fa ny vanim-potoana antsika dia sary ny fiangonana ny Laodikia. Hoy ianao hoe za manan-karena sady niary fananana be. Zany zao vanim-potoana iainantsika izao. Une église riche, manan-karena, niary fananana be. Efa Jesosy hoe mahantra ianao sady mitanjaka ianao, mijamby ianao. Ao anatin'ny fiangonana farany ny fiangonana toetra ratsy rehetrarehetra sy ny fiantsoana ratsy rehetra. Dia ity fiangonana Efesosy ity dia zao ny zavatra ambaran'i Jesosy mikasika an'izy io. Ianao ozy izy dia fantatro daholo ny mombanao, fantatro ny asanao, dia fantatro ny fikelezanao aina, dia fantatro ny faharetanao, dia fantatro ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy, dia fantatro ihany koa fa ianao ihany koa dia mahafantatra ny apôstôly tsy izy, dia fantatro fa niaritra ianao ary manana faharetana noho ny anarako sady tsy reraka. Rehefa mijery ny tantara ao anatin'ny eglizy, dia raha misy fiangonana ny aina tao anatin'ny fahoriana, dia ny fiangonana voalohany izany. Io fiangonana voalohany io dia tena niasa izy io. Io fiangonana voalohany io dia tena nanao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy io teo anatrehan'ny tompo. Ary ozy izy ilay fanambarana hoe nanana faharetana izy, niaritra izy noho ny anaran'i Kristy. Hitantsika ny tantara ao anatin'ny asan'ny apôstôly fa tena niaritra, nisy ny fanenjehana,
nisy martyr fa hoana fandehan-javatra naharitra ry zareo, resista ry zareo. Mandeha ny tantara rehetrarehetra, nitapahan-dory Jakob fa naharitra izy. Lay fanompona zany dia amin'ny endrika ivelany sy amin'ny fomba fijery ivelany dia hoe accompli ny fiangonana Efesosy. Raha mijery fotsiny amin'ny sary ivelany, raha itsika mamaky ny Baiboly amin'ny fomba fijery ivelany fotsiny dia tena hoe tsara ny fiainana. Ary zay mihitsy moa le départ zay lazainy Jesosy ao anatin'ilay Apokalipsy 2:4 hoe mananteniny aminao satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly 2:4 dia mitantara izy ny fifankatiavan'ny mpianatra hoe tsy nisy nanonona fananana ho azy intsony fa zay rehetra nivarotra tany na trano dia nitondra ny vola teo tongotry ny apôstôly dia tsy nisy malahelo teo amin'ny zareo. Zany ny point de départ ny fiangonana ny Efesosy. Ny point de départ ny fiangonana ny Efesosy dia le miray fosy miray fanahy miara-mivavaka ho amin'ny Petera ivoaka ny prison. Ny point de départ ny fiangonana ny Efesosy, zava-panany resako zany fa tsy any amin'ny boky ny Efesianina ianao nitady an'izany akory, fa zava-panahy zany le première église mihitsy. Ny point de départ ny fiangonana ny Efesosy ao amin'ny boky ny Korintianina 2:9 andiny voalohany, fa tsy tiana tsy ho fantatra reo rahalahy ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra ho andry zareo any Makedonia, fa ny telona ny natolony ho an'ny tompo aloha zay vao ho anay ihany koa. Ary izy ireo dia nanan-karena fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fanomezana. Iny teny mihiny moa Korintianina 2:9 iny manipulen'ny olona ilazany. Rehefa tonga amin'ny andininy 7 izy raha tsy diso misy an'ilay hoe fa tsy tiany tsy ho fantatrareo ihany koa fa Jesosy Kristy na dia nanan-karena ary dia tonga manitra mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Dia lasa amin'izay ny olona izay mifamatotra sy te hitory mikasika ny arena dia iny ny ahodiny. Dia lazay fa Jesosy tonga mahantra mba hahatonga anao hanan-karena. Nefa ny zavatra mba laisotra masina dia zao hoe lasa manan-karena fanomezana, lasa manan-karena fafoizana. Raha zavaiko kely ao anatin'ny 2 minitra 3 minitra ny dikan'iny teny iny dia zao amin'Andriamanitra ny atao hoe manan-karena dia zay manome. Amintsika olombelona ny atao hoe manan-karena dia zay manana, azonao? Fa ny an'Andriamanitra ny atao hoe manan-karena dia zay manome. Andriamanitra zany rehefa mijery an'le olona ohatra tao anatin'ilay trano izay mitondra vola be dia be, dia faly be mpianatra mahita an'ilay olona izay manome ny apafolo solila komina enata, zany moa ny karazana apafolony tamin'izany, fa tsy mandeha vola ohatry ny atsika io fa samy mitondra ny azo fotsiny. Dia faly mpianatra hoe tena vola be ny entiny, fa Jesosy mahita an'ilay vehivavy nitondra farantsakely 2 monja dia ozy hoe inona nome mihoatra noho izy rehetra. Ary iny ny atao hoe mpanan-karena amin'Andriamanitra, iny ny atao hoe manan-karena fanomezana, œuvre de bienfaisance. Nanana an'izany zavatra zany ny fiangonana voalohany, nanana an'ireo eglizy zay tena matanjaka, nanana fotena ao amin'ny asan'Andriamanitra, tena modely, tena mahafinaritra. Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana, ao amin'ny Korintianina 1:20 dia mitantara izy zay rehetra fiangonana voambara ao anaty Baiboly zany dia ireo le atao Efesosy. Azonao mahita ianao zany ao anatin'io hoe ohatra hoe na re fiangonana ny Efesosy, fiangonana ny Galatia, fiangonana ny Rome, fiangonana ny Jerusalem, fiangonana zay rehetra premières églises dia ireo ny atao hoe Efesosy daholo. Ary ireo ity destination ity amin'ny endriny ara-panahy, nanomboka tamin'ny zavatra tsara. Ary amin'ny fotoana izay iresahan Jesosy ity vanim-potoana izay iresahan ity any Jona dia tanoany amin'ny taona 570 tanoany taorina terahan Jesosy Kristy. Efa preska maty daholo ny apôstôly ankoatran'ny Jona, dia Jona rery ihany tsy maty. Pra ny ara-tantara dia hoe efa saika vonoina ihany koa i Jona
natsofoko ry zalahy tao anaty vilany feno menaka mamay fa tsy masaka. Tena voakafy tao izy dia nalefa ny sesitany tany amin'ny nosy Patmosy dia tany izy nahazo ny révélation ny apokalypsy. Dia mitantara an'ity zavatra ty. Dia Andriamanitra efa mahita amin'izay hoe ny endrika ivelany rehetrarehetra mbola eo daholo amin'ny Efesosy. Mbola miasa tsara Efesosy. Mbola présent Efesosy. Mbola tsy mahazaka mpanao ratsy Efesosy. Mbola mahafantatra apôstôly sandoka Efesosy. Mbola maninona mikely aina Efesosy. Mbola maharitra amin'ny fampahoriana sy fanenjehana sy fanaratsiana ary tsy mba nandany anaran'ny Kristy ilay fiangonany Efesosy. Fa Andriamanitra mpandinika ny fo sy ny voa dia mahita ho ambadika zany zavatra zany. Fa ny asan'ny Efesosy tao tsara. Fa ilay fony Efesosy efa tsy ao intsony. Zay Andriamanitra mpandinika fo sy voa zay mihitsy no zaraiko aminao amin'ity androandroany ity. Tsika indraindray rehefa ny ela manompo an'Andriamanitra. Amin'ny voalohany tsika maheno ny filazantsara. Dia midoboka ny fotsika ny amin'ny filazantsara. Dia mirehitra ny any anatintsika. Dia mandeha tsirahantsika. Manatanteraka ny zavatra rehetra ampifaliana isika. Manompo amin'ny fahafahana isika. Na tsy mitarika ary mipitarika dia lasitsika mivavaka. Maro zany sa diso? Ohatrany diso. Na mivalana ary feo alefa foana. Na tsy manana fre ary mandeha foana. Na tsy misy namana ary mandeha foana. Misy ilay hira zay na dia tsy hisy ho namako aza. Na dia tsy hisy ho namako ary. Anaraka an' Jesosy aho ka tsy hiverin-dalana. Amin'ny voalohany misy an'ilay firetana. Amin'ny voalohany misy an'ilay fo. Ao anatin'ny asa fanompona. Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana dia taraiky le fo fa ilay asa fanompona sisany mbola mitohy. Taraiky le fo fa ilay asa fanompona sisa mbola mitohy. Mbola mitohy ihany le fomba fanaovana azy fahiny. Mitohy ihany le fomba fanatanterahana azy fahiny. Fa le ao anatiny fo fa tsy mirehitra intsony. Mbola mivavaka ihany. Mbola mavita ihany hoe anao zao ndray sujet de prière andao ary. Mbola anao intercession andao ary. Retony hira alefaso ary. Fa le fo efa tsy eo intsony. Nefa Andriamanitra inona ny diniany? Ny fo ny diniany. Ny ao anatsika ny diniany. Ny ao anatsika ny jereny foana isaky mihetsika. Ary zany zavatra zany dia mampafantatra ihany koa ary mamerina atsika ao anatin'ilay tontolo izay ankasitrahana Andriamanitra atsika. Mba tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe navita asako. Navita nanao fanompona. Navita nanatanteraka an'izao dia nanatanteraka an'izao ihany koa. Zany foana mantsy ny olombelona no atao hoe référence. Zany foana ny olombelona ny atao hoe fomba fijerena sy fomba fandinihan-javatra. Ary zay mihitsy le ambarany Laodikia rehefa namaly an' Jesosy izy hoe hoy ianao hoe izao manan-karena. Ary izao niary fananana be. Inona moa ny dikan'izany zavatra zany? Lasa mpanan-karena ilay fiangonana. Satria misy olona miary fananana ao anatiny. Tsy te hamela le mpanao opération akory. Fa ohatr'izay le izy hoe matavitavy tsara ny kesym-piangonana. Azona le zavatra. Atao daholo ny hetsika rehetrarehetra. Zay heverina fa ampandeha ny asan'Andriamanitra. Ampandroso ny asan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ho ambadika izany zavatra zany efa tsy mahita fo intsony. Ny trano lasa tsara tarehy, ny haingon-trano lasa mety tsara. Zany mihitsy ny tantaran'ny fiangonana Efesosy io. Manomboka miditra amin'ny Smirna moa izy rehefa avy eo. Fa taty amin'ny periode any Efesosy manomboka tao alohaloha tao zany ny tantaran'ny fiangonana. Nanomboka ny vilana amin'izay ny tantarandry zareo. Tamin'ny voalohany ny zavatra ny katsahana dia ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina. Sy ny zava-panahy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa milamina ny fiainana
rehefa mandroso ny fiangonana, rehefa betsaka ny vola, manomboka tsy hitatsona inary ny ampiasaina ty tehiriziny eto fotsiny. Taontsika anao trano, fitsika haingo trano, dia nanomboka nampidiran-drala fanaka volamena indray, manomboka miverina amin'ny esprit amin'ny fanahy ny testameta taloha, lay fiangonana Jesosy Kristy tany amin'ny taona 500 tanoany taorinan Jesosy, manomboka mivadika amin'izay satria maninona tsy aho intsony ilay fo, tsy aho intsony ilay fo. Eto Jesosy le izy tena ohatrany hoe mety ohatrany hoe fomba fijery amin'ny maha-olombelona dia hoe zararany izy miasa rahalahy, zarary izy manompo ny tompo rahalahy, fa zany raha te hizara amintsika hoe mihoatra lavitra noho ny asantsika, ny fotsika mihitsy aloha ny tediavin'Andriamanitra iorina mandraka hariva ao aminy. Amen. Ny fotsika mihitsy aloha ny tediavin'Andriamanitra ampioreno amiko ny fonao, zay vao ekeko ny asanao, fa tsy ny asa no hiazakazahanao. Tsara be ny manana prinsipa hoe rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra dia alony tsara indrindra, tsara zany, fa raha tsisy fo ao anatin'izay zavatra izay, tena mitepo marina ho an'Andriamanitra, tena ao amin'ny Kristy marina, tena vonina marina, tena ifamatotra ao amin'ny Kristy dia zava-poana daholo zany zavatra rehetra zany. Zany ingeny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana 2:7 haitsika tsara mitantara zavatra be dia be izy manomboka amin'ny 9 ao, fa na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manam-pitiavana, zava-poana ihany zany. Na dia midiko ho an'ny malahelo ary fananako, zany ve izy tsara noho izany? Zany miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely zany inge fanomezam-pahasoavany, manana ny don rehetrarehetra aho, fa tsy manam-pitiavana. Zany hoe le foko tsy miorina, zany hoe le base tsy tafapetraka fa lasa miazakazaka any amin'ny œuvre ndray ahako, miazakazaka any amin'ny asa. Amin'izay manana fialan-tsiny, zay foana ny antsika olombelona mantsy. Le izy tena misy zavatra tsy mety mihitsy ao anatin'ny fiainantsika ao, na ao anaty fiainana tokantrano ary dia misy sary ohatran'izay, sesefana an'izao cadeau rehetrarehetra zao io zanaka io, fa le tena ilain'le zanaka tsy omen'le olona dia sesefany fotsiny. Andray miplaisy tatroa, ay efa lany daty atao 4 ranga amin'ny faran'ny taona, ay efa misy ny 5 kay, dia sesefana zay le fierovatena amin'ny œuvre, amin'ny asa. Za efa nanao an'izao dia ave le zaza matitra, inona mampalailale, inona tsy efa ataoko anareo? Ataonao zavatra rehetra, fa lay tena izy tsy ataonao. Le fo, le fifandraisany tsy tafapetraka, dia takizay mihitsy le tontolo fanompona an'Andriamanitra. Ataony olona ny zavatra rehetra, ezahany olona ny zavatra rehetra, dia very fa mbola any foana ny problema an'Andriamanitra. Every fa any amin'le ataony sy tsy ataony ny problema an'Andriamanitra. Tsy rehefa voatanisany Jesosy Kristy daholo ny zavatra rehetra vitany fiangonany Efesosy atao amin'ity Apokalipsy 2:2 ity. Hitako daholo ngereny, hitako reny, fa ny zavatra hitako mihoatra noho izany ny fonao tsy atao amiko intsony. Mivavaka ianao fa ny fonao tsy atao amiko intsony. Tondra mbavaka ho an'ny hafa ianao fa ny fonao tsy atao amiko intsony. Tsy midoboka ho ahy intsony ny fonao. Mandeha fotsiny ny vavanao miteny. Raha manome zany dia manome. Efa zatra raha teo le tanana vao mahita le olona mangataka dia efa efa tsy mieritreritra intsony. Ny fiarahamonina mahita an'izay sary ivelan'izay, tonga dia hoe zany aika-pivavaka, impeccable zany. Présentation extérieure impeccable, tonga dia ao tsara. Fa Andriamanitra mahita an'ilay izy, tsy izy eo. Fa raha namanendrika pantsona amin'ny karanjina fanompony io olona io. Korinthiana 2:7 avy ny andro hozy Jesosy Kristy izana toetra amin'ny afo ny asan'ny olona. Raha maharitra ny asan'ny olona dia mahazo tombony izy, fa raha mainy ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy. Andriamanitra mizaha toetra ny zavatra rehetrarehetra zay to tsara fiseho ivelany io.
maninona moa tsika ao anatina tontolona fiangonana mbola misy foana fitorinana hoe aza mitsangatsangy aza mangalatra ataovy an'izao hoe dia ataovy an'izao hoe rehefa manome mbola misy foana fanetanana fa zany e milaza amintsika fa raha manana fifamantorana ampo amin'Andriamanitra isika fa nany fahotana raha henona hoe tsy mety amiko zany tsy mety amiko zany na misokatra ny opportunité na mihidy tsy mety amiko zany na hitaya izy na tsy hitaya izy matsiaro ny tenin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego mihitsy ny ako rehefa andeha hodorana izy na alahelo azy ireo olona satria ry zalamba anisan'le olona ny sélectionnena ho eo anatrehan'ny mpanjaka tamin'izany fotoan'izany nasaina ny ankoka amin'izay teo anatrehan'ny Andriamanitra volamena namboarin'ny Nebokadnezara raha tsy diso 27 metra ny avony mbola avy no ty trano ty volamena meko feo zay tsy mekoaka eo atsipy ao anatin'ny inamo laforo fa ozy izy Sadraka sy Mesaka ary Abednego sao lasaina ianao Andriamanitra mamonjy anay amin'io afo fa zao mbola verina indray kanefa faharoana izany naty zany na tsy hamonjy anay ary izy dia tsy akoka eo anatrehan'io sary volamena anao ery mpanjaka rehefa misy ny fifamatorana ampo dia tsy mila tenenina misy règlement misy zavatra be dehibe tsy mila ambara izinao rehefa ny olona anankiroa no mifankaty misy zavatra be dehibe tsy mila ambara akory tsy mila manao règlement zany fa rehefa ny fifandraisan'ny olona tsy dia milamindamina zay tsy soratanao amin'ny règlement eo ataony daholy ka ianao tsy inona tsy anteny hoe tsy mahazo manao an'izay ko ka zay rehefa zay ny tianao atao manaraka dia soraty le izy dia lamitsika tsy mipasy le izy zavatra fifamaliana fotsiny ao anatin'le izy zavatra mifamaly fomba fiteny malagasy moa le hoe fity mifamaly fa ny tena marina ny fity tsy mifamaly zany ny fity manome dia tsy miandro toyany amen ny fity manome dia tsy miandro toyany zay ataonao eo ataonao tsy olan'izany meko fotsiny zay ataonao eo avy ny tontolo ferahana amin'Andriamanitra ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia fotsika tafahorina ao aminy ary mifamatotra ao aminy aloha amen dia hainao avy eo ny mandeha araka ny lalany amin'izay sy mandeha araka ny fitsipiny sy araka ny sitrapony fa tsy ny sitrapony ny alefa voalohany ina ary dia damin'Andriamanitra tao antisa tao arisa ahoana fandehan'le izy fa mahita tantara be dehibe tsika ao anatin'io baiboly io karazana olona miezaka mankatoa an'Andriamanitra nefa tsy ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra anisan'izany zanak'Israely izay miezaka fantatra mitandrina n'ireo didy amandalana ireo fa ozy izy Andriamanitra miresaka ity fireneny ity maninona moa manaja amin'ny olony fa ny fony lavitra ho Jehova ka dia foana ny fivavaka ireo aniko enjana be zany teny zany enao manatotona ny averiko leta apafolon'ny kominy apafolo solila apafolo-ny enata totona daholy enao miezaka manao zo zavatra rehetra zao mango fotsiny ina moa ondry ny osy ny omby karakara mpisorony ianao manao an'izao rehetra zao fa ozy Andriamanitra hoe foana ny fivavaka ireo amiko satria ny fony lavitra le fo le manompo an'Andriamanitra mahita mihitsy amin'ny boky Malaki 3 hoe misy tantarana olona manomboka menimenina amin'izay ny Israely inaka ny tombontsoa azosika hatrizay nanaratsika ny didiny sy nandehanantsika araka ny fitsipiny manomboka migongonina ny olona manomboka mifampiresaka le olona satria vita le œuvre vita le asa dia miandro valikasasarany amin'izay satria manino tsy misy fifamatorana ampo amin'Andriamanitra tsy misy firaisana ampo amin'Andriamanitra rehefa ny olona misy fifandraisana ampo rehefa ny olona misy fifamatorana ampo na dia tsy mivaly ary le zavatra mitohy ihany ny lalana mitohy ihany ny lalana fa rehefa ny olona tsy misy fifamatorana ampo
zaza naovana sangisangy o dia mijery ahako ohatran'izao ohatra ny kalikaly mandeha anararoatra fa za mivadika biby a. Andriamanitra tsy mitady voalohany indrindra ny asa fanompotsika. Izy tsy nanakihana mihitsy ny zavatra nataony Efesosy, izy tsy miteny mijanona amin'io fa ozy izay tsarovo izay ny toerana fonenao mbola tsy lafo. Nakay ny dikan'izany konsideren'Andriamanitra ho fahalavona ny fanompona nefa ny fotsy ao amin'ilay tokony ho izy. Za afaka mivavaka atsasakady ny fanofoko tsy ao, mivavaka fotsy mipetsopetsona, izay zavatra ireny atao hoe miteny amin'ny rivotra fotsiny, mamita adidy fotsiny. Taloha izay nampianarina an'izany ny apafolo mifananana, satria tamin'izany moa zany mbola zany hoe mianatra hoe apafolo karenan'Andriamanitra. Dia ozy izy mitarika hoe tsy ny apafolo ny arena ihany fa ny fotoana nge areny. Tika zay apafolo fotoananao anatin'ny ray andro an'Andriamanitra, zarao folo zany ny 24 heures, dia zay apafolo zay 24 heures zay an'Andriamanitra. Dia rehefa taon'ny koty 2h24 minutes izay raha tsy diso. 2h24 minutes an'Andriamanitra iny nandika zay 2h24 minutes ianao mamaky baiboly ny ataonao anatin'io, mivavaka ny ataonao anatin'io, mihaino hira, mihaino toriteny. Fa ina ny ataon'ilay olona zay tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny fo, fenona fotsiny arak'izay azo amenona azy ny 2h24 minutes. Atao fotsiny izay afeno azy vao migadona ny 4e minute, alleloia, misaotra Jesosy fitandray ny androan'io. Satria ilay fotsy ao fa saina manao fotsiny. Mivavaka ianao atsasakady fa tsy maheno asan'Andriamanitra ianao any anatiny, satria ny fony azy ny fony lavitra. Misy ilay tantarany Kaina sy Abela iny haitsika tsara amin'ny bokin'ny Genesis 4. Abela mba mifanatiny nankasitrahan'Andriamanitra fa Kaina mba mifanatiny tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Satria manino? Kaina mieritreritra fa œuvre, asa no ilain'Andriamanitra. Mahita ny Abela izy mikarakara le ondry, hatry ny fony voateraka le ondry, mikolokolo an'le ondry, natoka ny Abela, meny Abela sakafo manokana mihitsy lay ondry, borsina, pandrona sy ny sisa. Ozy Kaina hoe ary mila zavatra zany Andriamanitra, za koa mba hikarakara ho azy, hoetiko daholo zavatra zay namboleko. Tondrany karoty Andriamanitra, voatavo, betravy, sosety, korzety, ao apretina. Fa zao ny tenin'Andriamanitra, Kaina mba mifanatiny tsy nankasitra. Satria maninona ny fony Kaina tsy ao amin'Andriamanitra. Ny fony Kaina tsy ao amin'Andriamanitra. Ny fony Abela mikarakara ny ondry io efa mifamatotra amin'Andriamanitra, efa te hanompo an'Andriamanitra, efa ny any anatiny any mikarakara an'io, dia ny fisaintsaina ny rehetra ao anatin'izany hoe andehanao an'ity zavatra ty ao an'Andriamanitra. Ozy amin'ny resaka amintsika teo hoe mila tantaraina zavatra be dia be mihitsy ny olona ankehitriny. Fa maninona mpitondra fivavahana, maninona ny fivavahana kristianina lasa tafalatsaka amin'izany. Atao amin'ny teny frantsay bassesse, fambanina zany, fambanina niveau. Ny fivavahana kristianina lasa fampitahorana. Bassesse inge zany, niveau ambany inge zany. Bakaroa inge ny asan'ny apôstôla raha misy fampitahorana zany ao fa reo olona ireo manome amin'ny kitsi-po. Ary zay mihitsy ny lay ambarany Korinthiana 4:9, fanomezana ny kitsi-po. Dikany ny kitsi-po amin'ny teny frantsay liberté du cœur. Olona afaka ny manome, fa le olona afaka manome tsy nanararota ny anomezana zavatra ratsy na kely. Ao anatin'izany tsika afaka mizatoetra ny fotsika hoe manahoana le liberté any anatiko any, mitondray anome zavatra ratsy kely ve? Mitondray apatonga anana fialan-tsininy amin'ny tsy fahafahako manompo ve? Fa zany atao hoe tsy ao le fo. Rehefa tsy ao le fo, manana fialan-tsiny foana, manana zavatra ambara foana, misy zavatra tenenina foana. Tsy maintsy mahita foana hoe ohatran'izao natonga ny ety, ohatran'izao. Fa rehefa ao le fo, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Na ny fanompoana raha mora,
nasain'Andriamanitra nitondra zanany Abrahama Andriamandeha hoentina atao fanatitra. Andriamanitra resaka tamin'ry Abrahama, eto amiko any tendrombohitra lay zanaka ao latokana lay tianao, lay voazonao voaingana kely atero atao fanatitra ao aho. Inona zavatra nitranga? Dia ny fo maraina koa Abrahama dia nandeha tongotra atelona ho any tendrombohitra andeha hanatitra ny zanany. Razona voaka film zany tantara zany fa tena mahontsa fo ary tena manindrona mafy ny any anaty. Tsy nihera tamin'ny Sara mihitsy Abrahama fa lozany nanjora nihera tamin'ny madama teo. Inona hoe so dia vadikondana zanako tsy laina kitikitiako kitio eo kitio eo ho hitanao zany. Fa tena tsy nihera tamin'ny Sara izy fa fo maraina izy dia nitondra mpanompo ho any tendrombohitra hoentin'i Isaka dia lasa nentina. Ny fo maraina nefa andeha an'iny anatitra ny zanany latokana lay tiany indrindra. Ary andeha ho izy atelony 3 jours andeha tongotra hitondra lay zanaka andeha ho atao fanatitra ho an Jehovah. Fa tsy niova ny fony Abrahama, tsy niova ny fony Abrahama. Efa eny am-pelatanany ny antsy efa andeha hamela ny zaza otra zao izy, tena hoe hatramin'ny farany tsy miova ny fo. Zany atao hoe tsy miova le fo, tsy miala le fo, tsy manompo amin'ny asa fotsiny ihany, tsy manatanteraka lay zavatra fotsiny ihany, satria hoe zay ny takian'Andriamanitra, zay ny ilain'Andriamanitra. Dia hira fotsiny hoe na dia tsy takatro ary zay lalana hitondranao ahy. Tsy zany fa le fo mihitsy efa mifamatotra loatra amin'Andriamanitra dia afaka manaiky, afaka mietra eo anaty sitrapon'Andriamanitra hoe zay ny sitraponao. Tsy takatry ny saiko fa mbola tanterako ampitiavana sy ampifaliana foan'Andriamanitra. Dia mifo maraina dia lasa mandeha tongotra telona, dia lasa mamatotra an'le zaza, dia lasa mandray ny antsy, dia efa andeha amely. Nisy anjely amin'izay ny teny, na tsy tadidiko n'Andriamanitra ny teny taminy hoe ry Abrahama, aza manintsitra ny tananao amin'ny zaza fa efa hitako fa ty ahina. Zany afatr'Andriamanitra atao amin'ilay boky ny Apokalipsy 2 ny fiangonan'ny Efesosy. Tsarovy izay ny toeranao fony ianao mbola tsy lavo. Atao hoe fahalavony manompo tsy amin'ny fo intsony. Zay dia falavo. Zay natao hoe lavo. Zay natao hoe nienjera. Zay natao hoe tsy ao amin'ny tokony ho izy. Ny fiainantsika rehetra dia tokony isy fifamatorana po amin'ny tompo foana. Amen. Ary zay mampatonga ako isan-taona misy revaia kely mihitsy ataon'ny tompo any sofiko sy any tsaiko any hoe efa fotoana indray zao tokony hitoriana ny Apokalipsy 2. Satria tsika olombelona dia karazana olombelona izay mora variana ary mora matory. Mirehitra tsika amin'ny voalohany, mafana fo tsika amin'ny voalohany, mazoto tsika amin'ny voalohany. Fa rehefa eny mandroso ny andro sy ny fotoana, tsy mandeha taona, andro sy ny fotoana ozy. Volana vitsy monja fa mivadika ho azy, mandeha ho azy io zavatra io. Mandeha fombafomba io. Rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly 4 dia nisy ny firaisamposo ny firaisan-tsaina. Fa ao amin'ny 5 dia fa nisy ny nanondrana Ananias sy Safira, izay tsy nanana fo akory ho an'Andriamanitra, izay tsy tao anatiny akory ilay firehetana ho an'Andriamanitra, fa tonga dia mandeha fotsiny hoe andao anao an'ilay asa isika. Ozay hoe zay foana nen'olombelona, ary iny asa iny no anamarina ny tena iny eo anatrehan'ny olombelona tahaka anazy sy eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Iny asa iny foana ny prezanteny, ary marina be mihitsy Andriamanitra nalaza sy nametraka mihitsy hoe ny famonjena tsy azo atao amin'ny asa. Fa raha vao amin'ny asa ny famonjena, mirehirehira olombelona. Fa alao ataontsika fahasoavana amin'ny famonjena, amin'izay tsy misy nofo afaka mirehareha. Tsy misy nofo afaka milaza hoe zahay nanao an'izao na zahay tsy nanao an'izao. Dia zay ny fidianan'Andriamanitra anay, zay ny entsoan'Andriamanitra anay, fa tsy amin'ny asa ny famonjena, fa avy amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra. Fandrao isiry ary. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena. Dia ho zay hoe isika any amin'ilay asa foana, anerovantsika tena.
raha tsy tonga andray maka dia zany efa nanao foana hatrizay na ianatren'Andriamanitra tsika manao an'izay excuse zay Jesosy mba tsy hivavaka kely androany fa hitanao ihany fa tsy miraty mihitsy nge zahay raha misy zany tsy mba miraty dia za anisany ohatrany mitovy amin'ilay olombelona eritreretintsika Andriamanitra mena excuse dia anazavana zavatra fa Andriamanitra mandinika ny fofa na miraty ianao na tsy miraty aiza ny fonao zay ny azy nijery raha manota ianao tsy ny otanao no olana fa ny fonao aiza so dia fony dekala na tonga anao manota dia raha fony dekala mahatonga anao manota dia tsy le ota ny bebana fa le fony dekala azonao ve zany rehefa mifotsika tsy ao intsony dia lasa sasatsika manao zavatra dia tsy lay zavatra ataotsika mipasahina ny problema fa le fotsika tsy ao intsony dia io no notenenan'i Jesosy Kristy amin'ilay fiangonana Efesosy lay fiangonana tsara lay fiangonana manao asa tsara lay fiangonana malaza amin'ny zavatra rehetra nahita ny tsy hitany hafa mahita mirakla marobe tsy dia misy tsony tantarana maty mitsangana ankoatra ny tamin'ny vanim-potoanan'ny apôstôly mirakla be dia be fifankatiavana misy an'izany hoe miangona ao manatin'ny trano anankiray dia misy rivotra avany mameno ny trano dia miozongozona ny trano hipetrahany dia misy lela mitarehina afo eo ambony lohany izy rehetrarehetra dia manomboka samy miteny amin'ny fiteny samy hafa karazana izy rehetra nahita zavatra be dia be ilay fiangonana fa mandroso ny andro so fotoana lasa tafalatsaka ao anatin'ny fahazarana iny mipoizina goavana indrindra ho atsika ary iny anafaran'Andriamanitra atsika foana vao mikado an'izay mibebahina tsarovo izay nitoeranao fony ianao mbola tsy lafo dia mibebahina vao misy fianjerana averiko eto fianjerana reny zavatra ataotsika reny efa conséquence fotsiny any sisa ianao kamo mivavaka eo efa conséquence io ianao tsy hitanao io zay teninina rehefa hoe raikitra mivavaka efa conséquence efa fruit efa vokatra avoaka fotsiny io sisa fa le fo mihitsy ny sao dia tsy mifamatotra amin'Andriamanitra fa rehefa mifongeno mifamatotra na olona bonaika be ara tsy mahay miresaka na ina na ina rehefa tojo an'ilay tiny foronina mihitsy ny sujet akamorona mihitsy ny eo boky efa mivakina tany amin'ny T2 sy T3 no tantaraina eo rehefa tsy hita azy raha mody eto ty sao tsy overina ntsony lao atao zay hitazomana anazy dia na le resaka tsisy dikany ary zany tena hoe raha mihaino ny mpiaino zany hoe mba resaka reo fa izy roa kely mahita fiany tsara mihitsy amin'iny resaka tsy hitanao eo ho izy amin'ny zavatra faran'izay bitika sy kely indrindra satria le fo ao atsika hibebaka natao mibebaka tsy miala amin'ny ratsy fanao natao mibebaka miverina amin'ny loniny verina amin'ny loniny zay ilay hoe tsarovo izay nitoeranao ohatra izao ianao fony ianao mbola tsy lavo dia mibeba lavo ny Efesianina tsarovo izay nitoeranao ohatra izao zay inona le fitoeranao lay fanompona amin'ny fo lay fitiavana voalohany lay firetana madio avy amin'Andriamanitra raha tsy anananao zany tena miresa mihitsy amin'ny tompo e tompo za tsy tia hanompo anao amin'ny fahazarana tena le tsy resaka hoe ohatra mihitsy ny fomba firesaka amin'Andriamanitra tsy resaka hoe andeha ho very na tsy ho very fa tsy tiako Jesosy voavonjy fotsiny amin'izao ahako fa za Jesosy te akafi fiainana miaraka aminao eto amin'izao tontolo zao te akafi an'le relation miaraka aminao fa tsy hoe voavonjy fotsiny voavonjy inge efa soratanao ny anarako fa za tsy te hionina fotsiny amin'izany Jesosy tsy te hionina amin'izany famonjeny zany tsy te hionina voasoratra ny andatra ny anarako tsara be tena mankasitraka anao ozy ianao hoe tsy esorinao ny anarako te misaotra ny amin'izany ozy ianao hoe ianao hiaro atsy tratra ny andro isy fakapana izy anjoany zao tontolo zao te misaotra Jesosy fa akoatran'izay tompo za te hanana fifamatorana po aminao azo ataony miaina mariage
tonga dia par principe fotsiny izy mivady tsika roa zany tsy mpisaraka zay sa manao zay tiana tao amin'io fa zay fotsiny mot de code sy mot de passe jamais divorce ok ao zany misy olona manana zany principe zany tsy misaraka zany sa manao zay ataony any manana règlement ohatra zay zay le teneniko anao hoe alahatra eto ny règlement zao de apetraka eo ny règlement zay atao any ivelany tsy ampidirina atao trano zay règlement atsika raha tianao zavatra any amin'ny hotely any nanana ny tsisy mahita any fa rehefa tonga ato de tsy zay tsony misy olona mifanaraka ny amin'izany azo tao tonga de hoe manompo an'Andriamanitra fotsiny rehefa nivonjeny Jesosy Kristy ny fotsika ny any anatintsika de voavontsika de eto fotsiny miaro ny tena tsy voaloto sy sisa rehetra azo tao ny manompo an'izany manompo amin'izany endriny zany miaro ny tena tsy voaloto manao asa fanompoana manao asa soa fa azo atao koa raha lasana bava manana le tokantrano feno fifankatiavana ary ny tena mahavoky ary ny tena mahasambatra iny de zay mihitsy ny resahana amin'ny tompo hoe tompo azo atao nge manompo fotsiny azo atao miaro ny tena tsy voaloto azo atao ny tsy manao an'ity ratsy rehetrarehetra ty tonga ny fiangonana manao zay tokony atao rehetra fa zao Jesosy za te hanana fifamatorana mpitiavana aminao tsy te hanompo fe manompo fotsiny tsy te hivavaka fe mivavaka fotsiny tsy te hionina fotsiny hoe za tsy mahay hitanao reny excuse daholo fotsiny reny zavatra fiseho ny ivelany za tsy mahay an'le hira misy olona sainao avy aty le hira ngetrany tsisy haiko daholo tsisy haiko daholo endrika ivelany zany excuse ivelany œuvre ozy ateo asa rehefa tsy mandeha amin'izay loany ny foniny olona dia ny asany foana ny azy ny tantarainy lasaizany rahalahinao mo zava-pitandrina ny rahalahiko tsy izay mihitsy le fantaniana tokony mba valiana amin'ny kitsim-po fotsiny hoe atsy ananinatsy izy nasiko ny arainy dia ao amintsy raha rao ambadika ao izy hoe mo zava-pitandrina ny rahalahiko le asa foana ny olombelona nanontaniany Saoly vononao daholo va ny amalekita rehetra ozy Saoly namaly a Samuel vonoko daholo koa iny zany feoan'ondry mibarariako zany nisy ondry tsy nanaiky nangina atao efa napafary mangina hoafo Samuel hoafo mangina maty eo nareo fa tsy nety le olo inony zany ho Samuel ka zao lery zalareo matavitavy jereo ty izy dongadonga kely mafatifaty ateritsika ho an' Jehovah reo œuvre ho Samuel hoe tsy zany tedavina taminao vonoy daholo ary ipaona olona na biby aza atao misy miangana na ray ary fa satria anao tsy nankatoan' Jehovah tsy ho faty mandrakizay ny loanao ny Amalekita tsy maty tsony ny Amalekita teo anatrehan'ny Saoly ary esoriny aminao ny fanjakana dia afindra amin'ny olo-kafa zay mendrika azo azy œuvre foana ny olombelona Andriamanitra nefa tsy haniny tedavina azonao le zavatra tsy mifanojo zany mofo zay nidina avy any an-danitra ry zalahy mieritreritra pain au raisin sy croissant Jesosy nefa le mofo zay midina avy any an-danitra tena izy tenany mihitsiny tsy fanojo mihitsy le resaka Andriamanitra mitady fo ny olombelona miprésente œuvre ny olombelona manamartena amin'ny asany manamartena amin'ny zavatra zay ataony tsy zany tediavin'Andriamanitra amintsika fa fotsika aloha dia manaraka ny ambany rehetra amen azika hitsangana hivavaka dia samima miresaka amin'ny tompo androany danao mise au point da tena apetraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra no mantsika le hira hoe indro ao iverina eo tongotra ao Jesosy hoe tsisy afa-tsy izy ao sy anao dia ndao hivavaka tsika ao anatin'izany mangalahy ianao fotoana aza maiky ny amarana aka minitra maromaro vitsivitsy mihitsy tsika dia samy mivavaka androany dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay hitaritany atsika raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko